fananganana firenena vanina no foto-kevitra ijoroany ny antokotiko Madagasikara eto amin'ny tany sy ny firenena tato anatin'ny 13 taona izao. Lalàna sy fitsipika madio, tany-tandalàna, fahaiza mitantana sy mangarahara, fanabeazana sy fananganana maha-olona ary fampandrosoana ara-toekarena sy sosialy mitovy lenta no kitro ifaharan'izany. Firenena vanina midika fa fanjakana azo itokisana no apetraka, hoy ny sekretera jeneraly ny antokotimo. Raha vanina ny rafitra sy ny fomba fitantanana dia miverina ny fitokisan'ny vahoaka ka mandray anjara amin'ny fanorenana ho avy mendrika azy ireo ho hiatrany ny fanazavana. Fitondrana mendrika, olona tompona andraikitra sy manana fahaiza-manao ary vahoaka mandray andraikitra no ilain'ny firenentsika amin'izao ho hiatrany Irina Rendriamasinoro. Dia anisan'ny foto-kevitra lehibe dia ny fananganana firenena vanina. Voaresaka ao anatin'izay daholo na ny resaka fangararana ny fitantanana ny firenena, ny resaka fampamokarana mba ahafahan'ny firenena mahavita tena farafaratsy ny ara-tsakafo, eo ihany koa ny fandrarana isan-karazany. Farany tena foto-kevitra zany dia izay fananany fananganana ny firenena vanina zay. Ary efa nisy moa araka ny resahana foana hoe efa nanomboka zany ary efa niainana zany ny vahoaka malagasy maro anisa talohan'ny 2024 fa tonga ny fandravana dia miainan'izao anaty fahasahiranan'izao ny vahoaka malagasy. Ka manoloanan'izay ny antokotimo mahatsiaro ny vahoaka ny fitantanan'ny antokotimo, mahatsiaro ny vahoaka ny zavatra niainany talohan'ny 2024 zay rehefa ny timma teo amin'ny fitondrana ary mbola mangetaeta mafy an'izany fanafahana sy fananganana ny firenena vanina izay dia ny mpikatroka timma ankehitriny sy ny mpitantana tsy maintsy manao zava-dehibe ary adidy miandry ny fanantanterahana izay hitaetan'ny vahoaka izay. Miaina krizy mitohy Madagasikara noho ny fitantanana tsy maro toerana. Mila mafy orina sy madio ny fototra iorinan'ny fanarenana maharitra izao zava-misy izao ary izany no apetraky ny antokotimo hoy ny fanazavana. Tena olana dia izao ny mpitondra tsy manaiky mihitsy fa tsy mahomby izy ary tsy manaiky ny ilazan'ny tenany fa tsy mahomby. Ny firenena mandroso any ivelany ny tiano alaina tahaka kanefa na ny vahoaka na ny filana fototra ary tsy vita ny mamaha azy. Andray ohatra tsotra fotsiny hoe resaka reny zavatra atao eny amin'ny laky arivo reny dia resaka aingitraingitra sy resaka mamirapiratra dia hitovy amin'ny firenena any ivelany, kanefa ny firenena any ivelany tsy maintsy niainga atao amin'ny fahavita-tena aloha ara-ekonomika, mahatanjaka ara-ekonomika dia reny zavatra hita ivelany reny zavatra efa vokatry ny tanjaky ny firenena. Fa ny olana amin'ny firenentsika ny fisehoana ivelany no eritreretina fa anehoana fa matanjaka ny firenena, kanefa ny vahoaka ao anatin'ny fasahirana anatanteraka ary ny vahoaka tsy moteur atsony, tsy moteur de développement ho an'le firenena fa charge ho an'ny firenena le izy ka sarotra ny inona hoe ho tafavoaka ao anatin'izao fasahirana n'izao tsika. Ary zay tena olana satria tsy mety tsapan'ny mpitondra zany, tsy mety tsapan'ny mpitondra mba hisiana famokarana sy fahazakatena ara-tsakafo farafaharatsiny na ny filana fototra ho an'ny vahoaka mba hahatonga ny vahoaka ho moteur ampandroson'ny firenena rehefa avy eo. Fa zao ny vahoaka lasa charge dia fitondram-panjakana lasa misaravary etsero, zay ny hitan'ny fahaolana. Fijoroana ara-politika sy ara-drafitra manana viana sy jery lavitra manampy amin'ny fanorenana firenena matanjaka ara-dalàna na eo amin'ny lafiny ara-tsosialy na ara-toekarena no apetraka ho an'ny antoko hoy ihany Irina Rendriamasinoro. Betsaka tamin'ny malagasy no niaina izany talohan'ny taona 2024 ary izany no kasaina averina sy ampitomboina anaraka ny toetrandro sy ny zava-misy hoy ny fanamafisana. Ny vahoaka no lara-pamehana ho an'ny timo fa tsy aitraitra na aingo ambony tsokoko ho hiatrany ny fanazavana. Miala amin'ny mahatany republikanina azy Madagasikara ary miroso amin'ny fitondrana fahampanjaka raha ny zava-misy no jerena hoy ny jeneraly Ramakavelo Désiré. Porofon'izany ny fitsabany zanaky ny filoham-pirenena amina fanaovana fifanarahampanjakana na dia misy olom-botendry sy minisitra napetraka isana ireny asa ireny aza eto amin'ny firenentsika hoy ihany ny ministry ny fiarovana teo aloha. Ho anna firenena manana rafitra demokratika tokony tsy hanana andraikitra ofisialy amina raharam-panjakana ny zanaka filoham-pirenena raha tsy voatendry na lany araky ny lalàna. Fa ny mbazimbana ny rafitra demokratika ny zava-misy hoy ny fanehoan-kevitra. Fa ny manana ny zanany hitondra firenena tahaka ny fanao an'ny tany izay mpanjaka ny mitondra ao. Jereo ny mpanjaka ny Maroc
na mitany zay ohatran'izany de efa homanina any mbola kely de efa homanina ny zanaka andimby ny any fahitako andreny de zay mihitsy za mino a fijeriko tia mampandalina tantara fa mety iova io lalam-panorenana io mba hitsinja zavatra zay indrindrindrindra anovana hitanao fa raha vao mahita fotsiny a ny hoe mitety faritra ny conseil de ministre rehefa mandeha mitety faritra ny conseil de ministre de mitondra zavatra omenan'le olona miponina any ohatrany tany fianaratsoa de mitondrana vary de miteka sy mipitaka daholo nyponiny fianaratsoa fa mbola tsy nisy président ohatra ty maninona moa raha tohizana zany reny fomba reny fotsiny no hitanao hoe misy paikady efa mipetrapetraka anovana ny lalam-panorenana ahafahana manao ohatra hoe mitohy fantelo ny fitondrana ary efa homanina ny zanaka andimby zay ny fahitako azy za mpandalina tantara io ny fihetsika atao ohatran'ireny tsy mipetra tsy ataotao fotsiny satria tena hita mihitsy fa tena mandany vola ny fandehanany zareo miarady mandeha manao conseil de ministre mitety faritra vola be ny lanyreny fa tsisy milaza mihitsy hoe vola posy fa vola mpanjakany reny ka am'izay le vola mpanjakana lany be debe sa fanomanana ny hoavy reny tompoko ny fijeriko azy tena fanomanana ny hoavy ary indrindra tam'ireny hoe fitsidihana ara-panjakana nataon'ny filoham-pirenena de tena hitanao mandray anjara mivantana mihitsy ny zanaky ny filoham-pirenena tsy afeniny zany navoaka ny gazety lazay navoaka ny aina amazay inona moa ny andraikitra ara-panjakana sahaniny zanaky ny filoham-pirenena inona tena hoe matipaika manana ny hoavy ifandimbiasan'ny taranaka tany tsy misy lalàna sy arofenitra intsony Madagasikara ankehitriny voahosihosy ny asin'ny vahoaka malagasy telopolo tapitrisa sy ny lalam-panondrenany ho iatrany ity manamboninahitra misotro ronono ity fa nga misy manajanjany lalànjany tsony lalam-panondrenana raha hososenao an'ny faladinga nga misy miteny tsisy miteny tsony ary vao mainka ny ataontsika hoe tompona andraikitra zay hoe any misihatry ny fahaizana lalàna vao mainka manome vana hoe tena mety io fantatsika be deabe ny ohatra sy teninina am'ireny hoe tena mety io ara-dalàna io nefa zareo mpanao lalàna zareo ataontsika hoe tena tokony hosarotiny am'izany hoe tsy fanajany lalàna nefa zareo ny voalohany manaiky ary tena milaza fa tena ara-dalàna ny zavatra tsy ara-dalàna eto Madagasikara lasa ara-dalàna no ny tompona ndraika isatokazany miteraka ayay amina kolikoly sy fitiavantena raha toka misitraka tombontsoa manokana amina asa na amin'ireo fifanarahana ara-toekarena na toerana ambony hafa ny zanaky ny filoha ho iatrany generaly Ramakavelo Désiré amin'ny tany tandarana sy manaja rafitra dia heverina tsy ara-dalàna sy tsy manaraka etika ny fidirana amin'ny raha-panjakana ho an'ny zanaka filoha tsy manana andraikitra ofisialy toy izao zava-misy eto amintsika ankehitriny ho iatrany ny fanamafisana mbola miteraka resabe ary mampametra-panontaniana ny mpanarabavao ny fametraha-panontaniana ampahibe maso nataon'ny filoham-pirenena tamin'ireo tandroka arony vozona ny alohan'ny matsony 4 Jona lasa teo tsy manavaka antoko na fitondrana ny tafika ho anna firenena demokratika fa miaro ny firenena sy ny lalam-pandrenany hoy ny ministry ny fiarovana teo aloha ny generaly Ramakavelo Désiré raha miteny mazava fa anohana fitondrana iray izy ireo dia mivadika ho tafika amin'ny tanila ka mampiay ihany ny fahaleovantena sy ny fetrany fahefany nandritra ny fanamarinany tsingeritaona nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena nefa no nivoahan'ny teny manahirana hoy ihany ny ministry ny fiarovana teo aloha tokony ovaina ny teny filamatry ny tafika hito amintsika ka tsy atao intsony hoe ho an'ny tanindrazana fa atao hoe ho an'ny fitondrana hoy ny fanazavany voalohany indrindra aloha le fanaovana fienianana ampahibe maso ohatran'ireny amiko de fa midika mihitsy zany fa de hoe zay zany mihitsy miaro ny fitondrana za tamin'ireny fotoandreny nge nisy aino aman-jery nantany ahy efa nilazaiko mihitsy hoe tokony hovana ho a le teny filamatra hoe ho an'ny tanindrazana fa tokony hoe ho an'ny fitondrana tokony zay zany izy satria ampahibe maso nanaovanao fianianana hoe vonona ve nareo hiaro ny fitondrana vonona raha izay faharoa ny fahitako an'iny maso tamin'ny 4 Jona de tsotra ny toekaritsika efa epelantanany vahiny zao ndray tsika miantso vahiny hiara-rona amitsika amin'ny fiarovana fahitako sonoa manao matso miaraka malagasy de mikeka hoe manomboka zao
de azo atao tsara ny fiaraha-miasa ara-piarovana miaraka amin'ny sinoa fa mbola tsy vitan'izay fa miaraka amin'ny frantsay de makaizy zany ty firenetsika ty re olona rehefa nitoekareny eo am-pelatanany ny fiarovana koa de atao miara amin'ny tantana ko inona tsony zany mahafirenena fa tsy niverina amin'ny fanjanahantany fa amin'ny endriny vaovao verina fanjanahantany amin'ny endriny vaovao ny tsika satria ny fanjanahantany rehefa ny vahiny no mibaiko sy ny tantana mitoekareny ao de fa izy eny ny tompony ka rehefa izy ny tompony ka aizy ary ny fahafahanao am'izany aizany fiandriananao am'izany de olona manana ny fiandrianany de izy no mitantana fa tsy izy no baikony olo ny tany sy ny lalàna ny tavika fa tsy olona ho an'ny fitondrana raha ny zava-misy mantsy dia mivadika ho fitaovana politika ireny fahenekena ampahibe mazo ireny ka very tanteraka ny fahamarina-toerany sy ny lanjany eo anivony fiarahamonina ary matyasiny ny mahatafy-bahoaka azy tsy azo ekena ireny trangan-javatra ireny satria manohitohina ny fitsinjaram-pahefana manimba ny fitokisan'ny vahoaka ary mety anomevahana ny tsirariny amin'ny fanamafisana fahefana tsy voafetra hoy ny fanehoan-kevitra. miamafy ny etsika ataon'ireo mpiasa ny-drirama mivondrina ao anatin'ny tambabe taoriany fivorian'izy ireo isam-pahitra sy ny fitakiana samihafa natao ho fanoerana ilay sata vaovao ny jirama iditra amin'ny fitokonana fahobe ny mpiasa rehetra manerana ny nosy manomboka rampitso alarobia mikatona avokoa raka izany ny toeram-piasana sy ny mahasoivon'ny jirama rehetra tsy misy ny fiandraisan-drara ifampitony any sonerana avokoa ireo mpiasa ny-drirama ito Antananarivo rampitso fanambarana araky ny tapaky ny tambabe ny mpiasa ny jirama androany fa 7 jolay 5 dia iroso amin'ny fitokonam-be ny mpiara-miasa rehetra manerana ny nosy rapitso alarobia 7 jolay 5 izao dia toy ny fitakina natao tamin'ny fiaonam-be ny talata 2 jolay 5 lasa teo ny amin'ny fanafoanana ny statut jirama aisa nalaina tao amin'ny lalàna 2014-014 société commerciale rehefa tsy nazahoana valiny miantso ny mpiara-miasa rehetra manerana ny Madagasikara anao ny grève générale averiko indray miantso ny mpiara-miasa rehetra manerana ny Madagasikara anao ny grève générale ny any amin'ny faritra dia ao anatin'ny toeram-piasana no anatanterahana izany ho Antananarivo dia eny sonerana avokoa mikatona 100 isan-jato ny toeram-piasana rehetra manomboka amin'ny fitora sy 30 minitra ampany amin'ny ilay drafipana renany any orinasa jirama ny fampienana ny fatiantoka amin'ny sehatry ny jiro sy ny rano fampitomboana ny vola miditra fanavozana ny toby famokarany herinaratra sy ny tambazotra eo ihany koa ny fampienana ny fantsifana solika sy ny isan'ny mpiasa amin'ny alalan'ny fampandehanana misotro ronono voarakitra ao anatin'ny sora-baventy no lanjain'ireo mpiasa ny tsy fankasitrana izy ireo ity sata vaovao ity ho azy ireo dia miteraka tsy fanananasa ho an'ny mpiasa sy fatiantoka ho an'ny vahoaka io sata vaovao io izay nalana tamin'ny lalàna 712 tsipika aotra 710 ary mamadika ny orinasa jirama orinasa rabaritra hatramin'ny androany taorian'ny 2 jolay nanaovan'ny ireo mpiasa antso mbola manamafy ny fangatana fiaonana amin'ny filohampirenena izy ireo ijery sy amafaran'izay ity olana ity ny antefa mivantana any amin'ny mpitondra fanjakana io fanontaniana io masoanareo sy ny firenena ny famakina-bantsilana ny zava-misy sy marina mba tsy ho voarebirebiny vaovao diso ianareo sy ny olom-pirenena hoy ny KMF Knoe raha nandefa afatra ho an'ny mpitondra fanjakana tao anatin'ny fanambarana antsoratra nataon'izy ireo androany nasiany KMF Knoe resaka ihany koa nikasika ireo menaka voatontonona sy nodorana mielana na tamazotra antserasera sy ny fampielezam-baovao samihafa feno ayay sy tebiteby lalina ny malagasy na manotrina fety aman-danonana na miantsena izay ho sakafo ny andavanandro mitaky vaovao tena marina sy ofisialy izay dradradratrainareo ny olom-pirenena sy ny fikambanana KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena manoloana izany nilaza koa ny mpiasan'ny jirama fa mangataka fiaonana amin'ny filohan'ny repoblika ahoana ny toyiny ny fifampiresahana hatrany no mahavany olana mba ialana amin'ny fikatsony rara hoy ny KMF Knoe voalaza ihany koa fa ny fatapahany herinaratra no mahatonga ny fahampoizinana ara-tsakafo
zo fototra ny vaovao marina, fototry ny demokrasia sy ny fampandrosoana ny firenena. Miatra manaina izy tia ka mitaky vaovao ofisialy ara-potoana ny fikambanana ho hiatrany ny fanambarana. Raha ny taremarika samihafa, mananika ny 7 ireo namony ainy vokatry ny fampoizinana sy fanampoizinana ara-tsakafo teto Madagasikara nanomboka ny 14 jona lasa teo hatramin'ny androany. 7 no namony ainy nandritra ny fety fankalazana tsingeritaona tetsy Ambohimalaza roa tokom-bolana lasa izay. 70 maty tany Ambositra tamina fanasana iray, 3 maty tany Majanga ary iray tany Toliara. 13 andro aty aoriana Trangany loza teny Ambohimalaza mbola misy 13 olona tsaboina ao amin'ny famelomanaina ao amin'ny HCRA. Hatramin'izao tsy mbola fantatra ny tena zava-misy marina sy ny valin'ny fitiliana mahakasika ilay akorana alefa tany ivelany ahafantarana ny antony na faty sy namparary ireo olona maro ireo izay andrasany mariny amoanjany. Misa 4 vesatra iampianganana ny Fernand Selo fa no itohinana ny filaminam-bahoaka, fandikana ny code de la communication médiatisée, resaka cybercriminalité ary raharaha mbola any amin'ny police judiciaire. Ireo amin'ireo fitoriana misa 4 ny anjehana azy ny fanalam-baraka ny tale général ny sekoly ambony manofana pandrara ny fonjana ny ENAP ka nahazo ny sazy eritaona ny tranomaizina sazy miatra raha ny didiny voaka androany. Tsy afa-po tamin'ny didy ka mpakatra ny raharaha ny mpisolo vava azy. Raha voalohany aloha izay torin'ny directeur général ny école en administration pénitentiaire anazy dia condamné à un an dans prison ferme zany izy dia andoha ariary symbolique. Zay zany didiny voaka dia anao appel zay mazava ho azy. Toloha manao appel dia tsy afa-po zany. Izy zany atao hoe disproportionné ihany ilay didiny voaka. Fa manao ny asany mpanao gazety mitady marina araky ny lalàna ny feniasanareo code de communication médiatisée manana devoir sy obligation nareo ho an'ny asanareo ho an'ny vahoaka malagasy manontolo avery koa fa intérêt général ny enjeu tamin'iny satria concours le izy mitondra profo izy dia ataontsika hoe entre guillemets nakombona amin'ny alalan'ny fitondrana andraraha ety amin'ny tribunal correctionnel ivavana. Zay no azoko ambara mikasika an'iny. Anisan'ireo raharaha akaran'ny Fernand Selo fitsarana androany ihany koa ny filazana tamin'izany fa niaraka tamin'ny filoham-pirenena sady candidat nandritra ny fampilezan-kevitra ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny fitorinana ataony teo anivon'ny fahatseranana. Tsy tonga nanatrika ny fitsarana sy ny fampanoavana ireo mpitory raha ny fanazavana ka nahembotra amin'ny fotoana manaraka ny fitsarana ny raharaha. Lasa fitaovana ampanginana ny mpanao gazety ny fitsarana hoy ny mpisolo vava. Fa le mikasika ny droany zay no ahembotra zany na hembotra fitsarana noho ny tsy fahatomboanana zay. Tonga le mpitory zany. Zay fa vonina amin'ny atsaka sy andavana. Zay zavatra misy dia hatrehana. Ny indrokel'ny mpandrafitra tsy tonga le mpitory zany. Nefa raha tonga le mpitory zay nanapofo be dia be. Nisy oronan-poenanona teo ilazana fa asa mety nisy ihany ve le corruption zany tamin'izay fotoana zay raha tonga le teo tonga le mpitory afaka koa ny fisehon'le izy. Zay mbola mahafisiko tsara zay zavatra zay. Fa mahafisiko ana fa aty amin'ny fitsarana zany indraindray sanatria ny régularisena na mpanginana ny mpanao gazety amin'ny raha ohatra ny mpanao gazety mitady marina reo mitondra vaovao nareo anjaikitra sy adidinareo zany zonareo zany nefa dia manginonareo zany fa aza miteniteny foana. Mbola tsy misy toyony kosa hatramin'izao ny raharaha fa 4 iampangana azy izay nanivo ny police judiciaire. Ny tsy visanjato ny teti-bolan'ny commune dia avy amin'ny etratany sy ny etratrano avokoa ho an'ny commune na Alasora. Bakoa ny fanjakana fohy be nefa izany amin'izao ka miteraka olana goavana eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana eny fotony hoy ny ben'ny tanàna androany. Tsy afaka ajanona ny fanodinan-draharaha anika ny asa fampandrosoana eny fotony no tsy maintsy ahena hoy ny fanazavana. Olana lehibe ho an'ny vahoaka eny fotony izay tokony isitraka tamperinandraikitra avy amin'ny vola alohany hoy ny fanazavana. Compte administratif farany teo zany tataon'ny commune Alasora dia 700 sivy hatramin'ny 700 ny teti-bolan'ny commune io IFPP sy IFTU. Tsy fantatra hoe amin'ny fotoana inona no iverina ao anaty kitapo-mbolan'ny commune, tsy fantatra hoe ohatrinona ny recouvrement ataon'ny fanjakana hitovy amin'ny commune ve sa ho latsaka sa ahoana satria
ny olona tsy zatrakany amin'ny iviketra mihitsy ny andohany olonay etratany io a de folo isanjato zany a mety tsy voakarakara tsony ohatra ny éclairage public tia lasora mety isy ny tsy fandripalimana satria aiza moa zany ny vola ividianana ny lampy ny lona nyreny éclairage reny mety tsy de tena voakarakara firy-tsony zany a ny resaka fanamboaran-dalana ohatra na ny fikojakojana ny lalana mety isy fiatraikany ihany ko amin'ny fanitarana ny lalana zay projet ny fampiresahana tamin'ny SLC tamin'ny fandrafetana ny tetibola zany hoe lay any anatin'ny resaka investissement amin'ny asa fampandrosoana ny tsy maintsy andefitra satria ny budget de fonctionnement tsy afaka mandefitra mihitsy hoe ny karama mpiasa ny fandrofana fako sy ny sisa rehetra reny zany tsy afaka andeferina mihitsy fa any anatin'le fanatsarana nlay tanàna sy ny fandrosoana any zany zao ny tena tsy maintsy hoe izy fiatraikan'ny PDB ny fahampangany vola io mangataka ny anitsina io lalana io amin'ny alalany famerenana ny fandiniana ny tetibola izay ampiasaina amin'ny taona 2024 ny ben'ny tanàna ny solombavam-bahoaka ny tokony hijery ny olana teraka izany eny anivon'ny vahoaka satria ny vahoaka ao anatin'ny komina tsirairay izay mandrafitra ny distrika nalany azy ireny no misedra ny mafy amin'izao fanapahan-kevitra nataon'izy ireo izao ho iatrany ny fanazavana inona moa no azon'ny komina tao zavatra anakoroa ihany ane na mampiakatra ny sara siaba ny zavatra efa misy eto a zay ataoko hoe angapany tsy de rary loatra raha hoe andeha apakatra ny sara siaba ny komina aka vola ndray any amindreo zay mandoha vola ty amin'ny komina fa de mitaky amin'ny fanjakana hoe indrindra ho amindreo solombavam-bahoaka zay andinika ny loi de finance initiale atsoatsy ny LFI 2026 a hoe avereno am'loniny izy io aleo a hoe ty anivon'ny komina ihany a no recouvrena io IFPB sy ny FTU tsangan'olona sisa ireo tompon'andraikitra eny fotony amin'izao fanapahan-kevitry ny fanjakana izao ary miverina amin'ny fomba fanao taloha izay tsy naomby ny fitantanana ny raharam-panjakana ho iatrany ity bentanana ity mifanipaka amin'ny lazaina fa rafitra fitsinjaram-pahefana no ataon'ny fanjakana satria fampivangongo-pahefana aty amin'ny foibe izao zava-misy izao ho ny fanamafisana 500 hektara eo no velaran'ny Lemakiba Mangoky raha ny vaovao azo dia ny 3,000 hektara amin'io no ajariny ny mponina taoriny ny fizarana nataony teo anivon'ny Sampandrara misanany fananantany ho an'ireo vahoaka mivelona ao Bamangoky misy anefa ny olona mitranga amin'izao fotoana izao satria misy andian'olona mitaky ny anomezana tany ho azy ireo amin'io Lemakiba Mangoky io aina iteraka olana goavana sy ramandrika ho an'ireo sampivelona amin'ireo makio izany raha ny fanazavany ny ben'ny tanàna teo aloha atreto anefa tsy misy ny famahana olana ataon'ny mpitondra fanjakana na any fotony zany na aty amin'ny foibe reo olo reo zany tamin'ireo recensement zay nataonay tao anatin'ny fianakaviana izy misy amin'ireo olo reo efa nahazo tany nomeny carte commission d'attribution de terre nomeny tany fa namidiny ny tany nefa ny fanarana tamin'baty tsy azo amidy io tany io mandritra ny 5 taona zany hoe mamboly ao anatin'ny 5 taona ianao dia mandoha ny sara-pikojagojana mandritra ny 5 taona dia avy eo anao voatitre boriny aminao le tany zay ny fifanarana tsy azo ataony mamaky fa ny ankamaroany reto le olo misavoritaka reto dia manao business mivarotra ny tany manao bodoka hoe mangalaka ny tanin'olo zany izy dia mamatotra n'le tany zany hoe dia tsy ahitana vahaolana amiko tsotsotra na tsy mahay lalàna firy aho fa dia mahafantatra hoe olo mivarotra tany zany tsy ao anatin'ny fipetra fanarana zany fa nahoana mamety le izay manangatana n'le commission mixte mba ahafahantsika manadiady ho hitan'ny mpitandro filaminana rehefa avy eo no manao tsy mety rehetra iabiabiaby dikan'izay zany misy ampahan'olo koa tsy nahazo tany aloha satria rien n'est parfait que Jésus zany hoe misy ampahan'olo eto mety ny adin'le kate na tsy nahafeny fepetra misy koa le olo tsy mahitaratasy mba jerena kosa aloha izy hoe raha tsy nahazo tany marina tena marina no fitakeny dia omena ny zony satria mbola be dibe ny le tany mbola tsy voazara alohan'ny zara amin'le olo tsy manantany ianao tany ho zaraina amin'le olo
nouvelle demandeur tsy aleo hoe omena voalohany izy zay nahitana lesoka dia ny sisa amin'izay zaraina amin'ny mpagataka tsotra. raha ny ango vao hatrany dia efa nandeha tsara ny fanajariana sy ny fiveloman'ny mponina tamin'io lemakibamangoko io. Saingy noho izao olana mitranga izao dia miemotra hatramin'ireo mpamatsavora tokony anampy ireo tantsaha. Miteraka voka-dratsy ho an'ny mponina any an-toerana nefa izany ka tokony isy ny fandraisana andraikitra aingana hoy ny fanazavana. Amin'izao fotoana zao zany le tany agny amin'ny 3000 mahery ny tany ho ajariana satria mbola misy fazy magnaraka zany troisième phase zay mbola ho ajariana. Io tany io anefa efa eo amin'ny 1000 mahery le olona hazo anjara-tany, zany hoe ampahan'olombitsy tsy mahazo zara zany raha ataontsika hoe eo amin'ny 100 mahery ane na 200 eo tsy ara-dalàna ny fomba fahazahoany. Misy koa ny olo tsy tokony hahazo an'le tany asazotsika le raha io ka nohony zany io tany io zany efa natokana fa tsy hisy olo tsy hahazo tany zany fa mahazo tany zay rehetra mamboly eo. Ary ny fanarahana hita amin'ny banque africaine de développement dia hoe ny vehivavy nomena tany voalohany, vehivavy manano-tena satria rehefa nataonay ny étude mifanaraka amin'ny PIB dia 2 hectares 50 fa ny commission d'attribution de terre no nametraka azy 1 hectare 25 ka na ataontsika hoe reo olo reo zany tena azo ataony mampihenan'le tany dia samy manana ny anjarany tsirairay avy fa anjaran'le commission amin'izay fotoana zay no mijery tsara inona ny tokony atao. Vahaolana nomeko, vahaolana nomosiko. Raha tsy ahivina dia nanomboka tamin'ny taona 1979 ny tetikasa fanarenana any Bamangoky izay notoanan'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana vola na ny BADEA ka mitetina 320 faingo 10 miliara dollara izany tamin'izany. Tafiditra tao anatin'izany ny fanambarana sy ny fanarenana ireo lakan-drano, ireo toha-drano ary ireo foto-dravitra sa ilaina amin'ny famokarana ara-pambolena. 820 faingo 8 tapitrisa dollara kosa notoana avy amin'ny tahiry afrikana ho an'ny fampandrosoana mba anitarana sy anatsarana ity lemaka ity tamin'ny taona 2020. Araka ny tatitra ny voamerana ny zon'olombelona ao Kenya, olona 10 farafakely namony ainy, 720 hafa naratra nandritra ny fankalazana fa 5 taona ny hetsika goavana nitakina ny demokrasia izay nitranga voalohany tamin'ny taona 1979. Mbola vela ho an-tsain'ny maro ny herisetra nitranga tamin'ny fihetsiketsena tamin'ny taondasa, saingy hatramin'izao dia mbola tsy nisy nanefa sazy na nivoabanga ireo tompon'antoka tamin'ny famonoana ireo tanora. Ampangain'ny vahoaka ho nivadika rafitra fampioroana ny fitondrana Keniana satria mamono sy mampiororo ireo olom-pirenena. Ankoatr'izany ny tsy fandriampahalemana, ny kolikoly, ny alatra ankitsirano ary ny herisetra ataon'ny polisy ka mahatonga ireo Keniana nanapa-kevitra ny hirotsaka an-dalambe mitaky ny fiovana. Lokomotiva ara-toe-karena Afrika Atsinana ny Kenya kanefa dia zary lasa mahazatra ny fifandonana mahery vaika eo amin'ny polisy sy ireo tanora. Ny amafy ny fitakian'ireo tanora maro ny fialan'ny filoha Keniana William Ruto izay tsy kerain'izy ireo unanime amin'ny firenena sy nandrafa ny fanantenana. Ny 20 jona lasa teo efa nahafatesan'olona farafakely ny 7 ihany koa ny fihetsiketsehana. Nilaza ireo mpanao fihetsiketsehana fa nikasa anatotosa entsika milamina izy ireo saingy tonga amin'ny fanaparitana entina mandatsa-dranomaso sy tifitra ary fanenjehana ankehitriny ny zava-misy manerana ny tanàna. Tsy afaka miasa na mihetsika araka ny tokony izy intsony ny vahoaka noho ny tery sy tsindry ataon'ny manam-pahefana. Nangataka n'ireo tanora mba nehitry tena sy hain'ny feon'ny tanora indrindra ny génération Z ny filoha Ruto satria manamafy ny fitakiana fiovana maro ny génération Z. Manao an'izany rehetra izany dia mitaky ny fandinihana sy fandraisana andraikitra aingana ny vahoaka mba hampitsarana ny herisetra sy ny tsirariny ataon'ny manam-pahefana. Hita fa tao anaty fiara ny ministra ny fitaterana Rosiana Roman Starvots omaly alatsinainy ariva. Vitsy ny alohan'io anefa dia nisy ny didim-panjakana nosoniavy ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Natsahatra tamin'ny asa ny Starvots ka soloina ny Andrei Nikitin. Araka ny fanazavany ny komity ny fanadiadiana tao anatin'ny fiara no nahitana ny vata mangatsiaka Starvots izay nisy ratra vokatry ny bala. Tsombanan'ireo manam-pahefana ho famonoteny izao zavantranga izao. Atreto mbola tsy fantatra mazava tsara ny antony nampitsaharana ity ministra ity tamin'ny asany. Ny fanendry andalana tamin'ny fanakatonana ireo seranam-piaramanidina maro tao Rosia izao fanesorana ny ministra ny fitaterana Rosiana izao vokatry ny fanafihan'ny drone Ukrainiana tato anatiny andro vitsy. Nilaza ny sampandrarany sahana ny sidina
fa manodidina ny 900 ny sidina ny foanana tamin'ny farany herinandro lasa teo. Izay no fanapakevitry ny filoha hoy ny mpitondra teny ny fiadidin'ny Repoblika Rosiana. Vinavinain'ireo hainovakijery Rosiana ho misy ifandraisany amin'ny resaka kolikoly any amin'ny faritry Koska izao fampitsaharana ny Stavotsy izao. Izy mantsy misahana ireo antota taratasy momba ny fanamboarana sy fanavoazana ireo lalana any amin'ny faritra Ukrainiana izay sehatra tena anjakany ny kolikoly. 17 taona Roman Stavotsy izao natsahatra tamin'ny asa maha-minisitra azy izao. Ny volana Mey 2024 no nitendrena ho ministry ny fitaterana ny tenany taoriny na gouverneur Kursk azy teo anelanela ny taona 2024 sy 2025. Novakiny Anatoly Moskvin ny fasana ka fatin-jaza 7 nalaina nataony saribakoly mba hiaraka aminy ao an-trano. Teraka tamin'ny 4,7 tany izy ny Novgorod Rosia i Anatoly Moskvin. Lehilahy manam-pahaizana Moskvin, mpahain-teny, mpahain-tantara ary manam-pahaizana manokana momba ny kolontsaina celtique sy filazana manjo ny tenany. Miteny tenim-pirenena maromaro ihany koa izy ary nilaza ho manam-pahaizana teo amin'ny sehatra nataony. Saingy tao ambadiky ny fahaizany dia ny zavatra mahatalanjona. Nahaliana ny Moskvin hatramin'ny fahazazany ny resaka fasana sy fahafatesana. Voalaza fa niatrika fandevenana ny tena fon'izy 12 taona ka nisy fiantraikany lalina taminy izany. Rehefa nelehibe ny lehilahy dia lasa manam-pahaizana momba ny fasana. Nitsidika fasana tsy tapaka izy. Nisy fotoana azy izy dia nisandoka ho mpiasany komina na mpakafy tantara ny tenany mba ahazony mitsidika fasana. Nandritra ny 20 taona mahery nijery fasana Moskvin ary noranketiny antsoratra tamin'ny Antsipiriny momba ireo fasana notsidiany. Tsy nijanona teo anefa. Ny taona 2012 nanao be midina tao an-trano ny polisy nanao fanadihadiana momba ny fanimbany ireo fasana. Zavatra tsy nieritreretina no hita tao an-trano ny Moskvin. Fatin-jazavavy kely 20 miendrika saribakoly no hita tao. Nipetraka teo ambony seza, naandry teo am-pandriana ary voakarakara tsara ireo faty ireo. Ny sasany dia nampanaovana saritava na lamba ary akanjo mihaja fetina mamonjy fety. Nitendry mozika ho azy ireo, niresaka tamin'izy ireo ary nankalaza ny tsingerin-taona naterahany ireo maty ireo Moskvin. Noheveriny ho zanaka natsangana ireo zazavavy kely ireo. Rehefa nisamborina ka nentina teo anatry ny fitsarany Moskvin dia nilaza fa tsy nandratra ireo tovavy ireo ny tenany fa nitia azy ireo ary nilaza fa tia novelominy ireo zaza ireo. Nambarany koa fa niresaka tamin'ny fanan'ireo zazavavy kely ireo ny tenany ka izy ireo no nangataka famonjena taminy tao am-pasana. Nino ny tenany fa raha tehirizina ireo vata mangatsiaka ireo dia mety hiverina amin'ny fahavelomany indray androany. Tokony no nitsaraina sy nogadrainy ny Anatoly Moskvin taoriny fanadihadiana azy, saingy voalaza fa marary saina ny tenany ka nalefa tany amin'ny hopitaly marary saina. Nangataka ny amitsorana azy Moskvin, nilavin'ireo manam-pahefana nefa izany satria heverin'izy ireo fa mety mampidi-doza i Anatoly Moskvin. Voadingana ny Starlinks ary voadimy eny amin'ny hafanganam-pandeha mantsy ny internet azo avy amin'ny fampiasana laser 2 watt izay ataon'ny Chine. Napetraka tany amin'ny zanabolana na 403 kilometatra miala amin'ny tany ny laser 2 watt izay nahazo hafanganam-pifandraisana avo dimy eny mihoatra noho ny Starlinks. Inona ny tena mahagaga? Fifandraisana internet avy any anabakabaka mahery vaika sy aingana dia aingana kanefa tsy mandany herinaratra ny betsaka dia watt fotsiny nitovy amin'ny jiro kely. Fanavaozana goavana ho an'ny teknôlôjia ifandraisana amin'ny alalan'ny hazavana izy ity. Midika ino izany ho antsika rehetra? Ny fifandraisana internet amin'ny ho avy dia tsy an-tariby intsony fa amin'ny alalan'ny hazavana. Azo heverina fa afaka hisitraka internet aingam-pandeha ny rehetra na dia any amin'ny toerana lavitra indrindra eto an-tany aza. Ity teknôlôjia ity dia mety hanova tanteraka ny fifandraisana eran-tany. Raha manontany tena ianao ahoana ny azo antanterahana izany dia hazavana laser no mandefa vaovao amin'ny hafanganam-pahazavana mahatratra gigabit isaky ny segondra. Nosoloana ny betony andro-jiro vita amin'ny hazo tao amin'ny tanàna antsoina hoe Okana tany Argentine. Teo am-panolana ilay poto anefa dia nahita tranomborona miantona tamin'ilay andron-jiro azo ireo mpiasa. Tsy naharingan'izy ireo na nariny ilay tranomborona fa notandreman'ny fatratra ka nafindrany tamin'ny ahavo teo aloha tamin'ilay andron-jiro vaovao vita beton. Tonga amin'ny fiteny hoe tsy voatery hanimba ny hafa vao hamiratra eo amin'ny fiainana.
feno 10 taona izao Tomoko Orino, teratany japonais fa tena mbola jejo sy tia manao maquillage. Ny asa tao anatin'ny tontolon'ny fikojana tarehy amam-bika nandritra ny 7 taona ny tenany. Manao maquillage isan'andro izy raha ny nambarany ary tia mikarakara manokana ny tarehany. Voasokajy ho mpanolotsaina zokiolona indrindra maneran-tany eo amin'ny lafiny Hatsaratane i Orino. Hatramin'izao mantsy dia mbola manome torohevitra ho an'ireo liana amin'ny tontolon'ny fikarakarana tarehy Tomoko Orino.